Votre blague du jour sur Journal 261. Tampiantobilinao azafady. Ay, tovavy kely otr'izao ve na tsy namalaky aty amin'ny arabe. Efa zao ny asako fa tsisy ataorana. Ay, le tsisy namana zany ry io. Tsisy, le papianao azafady. Tena tsy fantatra hoe isy ty olona sakananao ty. Ah, za tsy mahalala anao ka. Tsy fantatra hoe isa? Tsy fantatra hoa? Miditra fourrière ny tomobilinao zao madame. Vous me fatiguez là, je vais appeler votre chef. Fantatro daholo ny chef rehetra ao amin'ny poste de police. Atsy izay chef fantatra fa za tsy mahafantatra anao. Allô? Chef Laza, Clara ihany ty. Misy piasanareo io manahaka anana ty bloqué ny eto ako nefa j'ai une réunion importante là. Adiniko anaty le sakako anankiray les papiers fa vao nivoaka garage ty tomobilako ty. Ande zay ny anakanany ahy eto. Polisy vavy manahaka ny eto akady mivilana. Ah bon? D'accord. Nany azoko atao anao chef. Miditra fourrière ny tomobilinao zao. Sady tsisy papier ianao no téléphone no volant. Déjà ny solidarité féminine. Mifavina ino indray ity zao? Panao savony mihitsy mantsy rainareo a? Police voleur. Fa efa impiry teneniko moa ry tsy anao andray kilalao andeha lahy reny. Io mafilo ihany nefa donjony. Mba jereo ry prisy akozina ry. Monte raha sady tsy kasindalitra. Zao izao nahazo voalohany tany amin'ny danse classique. Fa nendry avo retrana nentina miditry ny trano isan'andro zao. Tonotra sady tsy nateraka fa mitsiponina. Fa anao polisy ahoana ry? Mba jereo zanaky madame bebe Tsatsimo. Mianatra comptabilité izy zao cadre mandray ohatrinina. Polisy a polisy. Ary sainga ny trano. Tsy tandrea mipôzy niny ve? Tsy mahagaga. Tsisy akavady an'iny aloha e. Oay, io fatazako. Andrekaka io ty zany fandeha. Tsisy féminité mihitsy. Raha tsy nasovaly agnampa mamandreny tamin'ny bevoka azy. Tsy mahafantatra an'izany solidarité féminine zany. Rehefa lalàna dia lalàna. Sy pa ohatra anahy. Ilaindry. Ankalaindry fa ilaindry. Fiainandry io monotone raha tsisy amba manisy sakay azy. Ny fondry io efa ela ny tsy nidobodoboka raha tsy zany manao tatitra fahobe momba ny ankizindry. Surtout rehefa domboka kely amin'ilay hoe meilleur ami andry no tsaingohany. Fiainandry io tsy intéressant mihitsy raha tsy zany manely azy eran'ny tanàna. Mifosandreraka ny voditrano. Za amin'io mamorona sujet momba andry mihitsy. Ataoko amin'ilay manaitra, le mampisy choc reny. Hoy izy ny olona hoe koraha tsinonako, tsy napoiziko. Dia avy indray malaza eraky ny tanàna, indrindra eto amin'ny FB. Tsy rarako indrindra malaza ratsy na malaza tsara fa rehefa vita mission ako dia izay. Vao maika faly rehefa malaza ratsy indry. Mahazo aina mihitsy mahita ny fahavoazandry. Amin'izay za mahatsiaro hoe tsy za erika mila mifatiny eto amin'ity tany ity. Solidarité féminine. Avy eo mody makany amindry mitsapa lahelo, manatitra fodrany maso. Raha tia mikala ho any mikala amin'ny mason'izao tontolo izao dia misy stratégie ty atoron'ny Lola sady manamora ny asako. Mamorona mpanenjika imaginaire. Dia mamoaka statut ngeda be amin'ny FB hoe inona ny ratsy nataoko dia enjehanareo a. Tsy asiana sary io statut io fa atao soratra ngeda be fotsiny dia asiana hoe déçu. Za manana hoe Lola Stime, groupe panao réaction eto amin'ny Facebook. Karamainy kala zay anao réaction. Raha ohatra ka réaction triste miaraka amin'ny kala fotsiny ako dia 5000 ariary. Raha ohatra ka asiana commentaire personnalisé dia 10 000 ariary. Ohatra hoe mpanenjika toujours afara, hashtag tsika mirosy foana. Raha ohatra partage ny statut an'ny kala dia 15 000 ariary. Eny apitso ahetin'ny kala miditra restaurant dia manao selfie be da be mihitsy tsika. Avy eo kala mamoaka story au resto avec ma meilleure amie, Dieu merci. Ampisehoany eo fa naenjehana ary kala mbola mijoro. Deuxième stratégie, raha mahay miry kala dia mironako tonony. Thème amin'io tonga dia hoe kala ny rôle. Tony kira tsy ataontsika makalaky be fa tsisy afa-tsy hoe za favy, za best, za meilleur. Mpanenjika amin'io tsy maintsy ataon'ny kala vehivavy fa tsy hoe nenjehany erika masika kala na nenjehany omby. Manjary tsy mipetraka le solidarité féminine. Kala amin'io enjehana vao maika mamiratra. Zany rehetrarehetra zany porofony kala amin'ny alan'ny fiakanjo, ny fietsika, fiaingo, ny cadre anaovan'ny kala clip. Kala amin'io atao hita hoe mpanan-karena be, manindry, mazakadona, femme forte et indépendante, wild and free. Dia hitan'ny kala fa ho avy tokoa ny mpanenjika. Dia eo amin'izay Lola miasa manamafy ny lazan'ny kala eraky ny tanàna. Zavatra tsy croyant ihany ngely izy. Kala milaza mazakadona nefa minainaina rehefa ataon'ny kila mikomsa. Mais je m'en fous, je m'en tape. Tsy rarahako izay ifarahan'ny kala. Zarako ary kala tsy tafita satria za koa tsy tafita. Kala mety hoe victime amin'ny toe-tsain'olona ohatra anahy. Fa za mbola victime talohan'ny kala. Bastroude. Tony mihitsy angamba ilay nangalatra ny Richard. Faut dire dia chipa vulgaire mpangalabadin'olona. Ilay le vary mitsangana fihinana la rehefa ilay makafoka maraina iny la. Mila nikasika ny tompo izy.
rehefa nobeazina tao anatin'ny fiarahamonina tia mitsikera ianao dia tonga mpitsikera koa satria ianao no aratsiana lava ny vativatsiana nambaniny dia mihevitra ianao fa izay koa ny fatao amin'ny hafa tsy hain'ny olona fa ho ambadiky ny makiazy ny lola dia misy tantara vehivavy mamely tena irerin'ny zanany lankely izy fa milozavadina bevoka azy afolo-karena cotisation mitambatra anapoka fera zay vao tena deraina ny tompo lehibe ny voninahiny nasiko friakanao azy ary dia tena feny voninahitry ny tompo ianao madame Clara tena jenjana mihitsy dia azo adino manonona le chiffre am-bavao-piangonana ataoko manako aho dia zo koa madame Monika misy zavatra kely mba tiako hovaina koa mifandarana amin'ny lahady zay tianao mihitsy za mamaky teny dia avy eo mihira indray misy kozinako avy any an-dafo eto koa mantsy dia ahoana zany natao madame Nivo satria izy nefa voatery amin'ny lahady dia manaraka indray izy fantatro fa tsy maintsy anenjika indray fa tsy rarahako fa za miresaka amin'ny tompo ametraka ny teny ao am-bava de toute façon tsy rarahako za akao raha misy manenjika ahoana fantombera kely tsika vokovoko manga aleo jura mety zange madame Monika dray nandozoko any rechargé dia nisakafo falenjeny j'ai été traité de tous les noms tsy pas mihodina manao fanterana lika tsy zava-be gay vavy be fantatro tsy mipetraka tsara fa mbola mahitsy misaraka ihany zazaka ny fiarahamonina mantsy rehefa ny vehivavy ny misy lohany hoe tsy manekitsakitsahany lehilahy fa ny mahafinaritra ny sasany dia ny mahitanao mijaly velona ao an-tokantrano satria izy koa mantsy mijaly izay ngamba ny eritreretiny solidarité féminine avy le vehivavy tsy afaka ireny ihany maneny lazaratsy anao satria tsy vitany le miala amin'le fahoriana ataony le vadiny anazy dia mialina anao le manana force izy ny fanenjena natao avy hoe ka natoko tohatra hikarana avo dia avo ny olona rivo manenjika ny aferako mandeha be ny fahasoavana bobaka be amen tsara ny tompo ary ny tena sarako mihitsy ny mampiseho hoe je suis une femme différente indépendante une femme de caractère j'affiera be de ce que je suis devenue aujourd'hui ary zay foana ny teneniko any Alicia zanako hoe mba andry maily fa rehefa tsisy manenjika zany misy zavatra tsy milamina manaiky daholo ny olona rehetra na ny eto an-tanàna ny any am-piangonana car j'ai les moyens je suis une femme libre et riche et c'est comme ça que je veux qu'on me voie mais le soir quand je suis toute seule chez moi je suis une femme juste une femme qui a besoin d'être aimée mais ce côté-là jamais je vous le montrerai mba hitalovana io va ny filamatra manomboka izao na iza ingona androna telo mibizina dia tsy maintsy eo avovoany panja no more time for de fosafosa efa miodiody amidy ao a Paris sy manodidina ao Mangasary raisiny isaky ny weekend ao amin'ny Madafody ao a Cachan isaky ny sabotsy zay rehetra manao komandy mandefa any amin'ny province ihany koa alefa colissimo à part io livraison io sao tenisany dia mietrehitra fanjako ny andohany zany nevitra ny Jean Laporte tsy ho vazaha mantsy tenisany ka nanao amin'ny fanjatrio Clara andro ny 20 mars ny nananao azy voalohany Ku Erika Rakotonely ny anarako anisan'ny mivoany gadona rock ny tenako tsy mbola kely dia efa safidiko nanao an'ilay gadona dia nentiko nakana force be dia be tamin'ny zavatra rehetra zany ary ihany koa entiko niprovena hoe na dia vehivavy ary dia capable manao an'izany safidinao ilay izy dia rehefa rêvenao dia tanteraho hatramin'ny farany fa vehivavy zany mahavita ary capable manao ny zavatra rehetra bisous tokony andraikitra ao amin'ny famaky initiative izay sekoly voalohany natokana ho an'ny baolina kitra vehivavy eto Madagasikara manana passion ho an'ny resaka baolina kitra ny baolina kitra nefa hatr'izay nataontsika ho natokana ho an'ny ankizilahy nefa izao vaninandro iainantsika izao efa mivoatra ny toetrandro tokony tsy hisy an'izay barrière izay intsony fa aleo ilay ankizy ny safidy raha ohatra hoe hitany hoe mety aminy sy épanouir tsara izy ao anatin'ilay sport dia aleo izy tohanana hanao an'izay sport izay. Ingénieur en informatique branche administration système RSO tsy nisy nanoana tao anatin'ilay fianarana fa hoe manaova droit na avocat na comptabilité rehefa tiana ilay zavatra dia ilofosana foana na misy manosika na tsisy manosika zany dia aleo izay tena tianao sy riny fonao no atao. Bonjour, je suis Arinso et je suis pilote de ligne ici à Madagascar. Le challenge n'est pas d'être pilote, loin de là. C'est plutôt le regard, le jugement, mais si ce n'est que ça, alors je peux tout faire. Raha ho an'ny sasany nienjika ny tsikera fitsaratsarany mpiarahamonina dia natao fitaovana vao maika hanamafy ny toe-tsaina dia mbola betsaka kosa ny simba toe-tsaina vokatra izany tahaka ny lola maro ny vehivavy tsy manana fahatokisa tena intsony vokatry ny teny fanambaniana natao azy fony fahakely any ka lasa tsy mahatoko valeur any ka mihevitra hoe zara aza nisy nakavady dia miaritra ny ditra ny lehilahy maro ny vehivavy no tsy mahatsangana asa irery tsy mahavelo tena fa tsy maintsy miankin-doha teny atsipoko amintsika vehivavy ary dia hoe andaontsika hiara hifanohana raha tianao anajanao ny lehilahy andaontsika vehivavy aloha ny hifanaja hifanohana omeo courage ny zanakao ny namanao ampahirezo toany
na miavaka amin'ny hafa azy izy na mety tsy araka ny eritreritra ao aza ny projet tiany atao dia aza tsy nitsiniavina fa zay ny tena solidarité féminine. Votre blague du jour sur Journal 261. N'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur le bouton abonner et activez la notification cloche.